ahoana marina? Tena manana paikady marina ve ny mpitondra? Efa hatrany am-boalohany no tsikaritra fa fanapahan-kevitra taitaitra no raisin'ny mpitondra amin'ny ady amin'ity aretina coronavirus ity. Raha tsy aivina dia ny 10 ny volana Mars no efa nandrososo-kevitra sy ny antson'ny fitondram-panjakana ny filoha Marc Ravalomanana ny mba anakatonana ny sidina rehetra avy any ivelany mba tsy ho tafiditra eto amintsika ny aretina. Zavatra hafa moa no nandraisan'ny mpitondra io antso nataon'ny filoha Marc Ravalomanana io. Taorian'izay aza moa dia ny sesisesy ny fiakarana tamina fahitalavitra nataon'ny ekipa ny fitondrana. Nanaratsiana ny filoha Marc Ravalomanana sy nampandriana adrisan'ny vahoaka. Tsy mafy noho ny pesta sy ny kolera io. Izay zao no mitondra fa mangina ianareo 6% imbécile. Manginy fotsiny ny filazana fa tanjon'ny ray aman-drenin'ny firenena Andriamatoa Marc Ravalomanana ny ampikatso ny toe-karena mba isin'ny krizy eto. Tsara aloha ny manamarika fa efa nitantana firenena nandritra ny taona maro Andriamatoa Marc Ravalomanana ary filoham-pirenena na intantana sy nampandroso an'i Madagasikara teo amin'ny lafiny rehetra. Porofon'izany ny fahavitany lalana maro teto Madagasikara, ny fampandrosoana ireo tantsaha-mpamboly sy mpiompy, ary indrindra ny fampidirana ny zaza malagasy rehetra an-tsekoly ary fanampiana ihany koa ny ray aman-drenin'ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fanamorana ny fampidirana ny zaza an-tsekoly. Ananany tanteraka ny traikefa-pitantanana sy fampandrosoana ary ny fifandraisana amin'ireo firenena any ivelany. 5 volana mahery ny atrehana ny fihibohana sy ny ady amin'ny aretina coronavirus isika amin'izao. Inona moa ny zava-misy eto? Sahirana ny vahoaka, mikatso avokoa ny fiariana rehetra, mitotongana ny sandam-bola, krizy avokoa na ny ara-ekônomika, ny sosialy, ny fahasalamana ara-teo, eny fa hatramin'ny ara-politika. Ity no tatitry ny CCO omaly alarobia fa 20 ny volana Aogositra. 7 no misy an'ireo tranga vaovao voatily indray tao anatin'izay 4 ora farany izay. Miisa 9 kosa ireo sitrana somatsara, 3 no lavin'ny valanaretina Covid-19 tao anatin'izay 4 ora faran'izay teto Madagasikara. Ary ety am-piandohana tompoko dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ireo olona izay namono ny vokatry ity valanaretina Covid-19 ity tompoko izahay. Ny 7 ny forme grave ary satria moa ho isika tao hoe 9 no sitrana somatsara, 7 ny tranga vaovao ary 3 no lavin'ny valanaretina Covid-19 dia mihaina 4 zany ireo olona izay raisina tanana mbola mitondra ity tsimok'aretina coronavirus teto Madagasikara. 707 izy ireo, 20 no isan'ny forme grave, 20 no fitambaran'ireo olona izay lavin'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Ary ireo sitrana somatsara kosa dia misa 2,703 raha 4,503 ny fitambaran'ireo olona rehetra izay efa voatily nahitana ny tsimok'aretina coronavirus teto Madagasikara. Mazava izay fa mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina tanteraka isika amin'izao fotoan'izao. Dia hoy ny filoham-pirenena ny Alahady 13 ny volana Aogositra teo hoe kanefa dia tsy maintsy manaja ireto fepetra rehetra reto. Anisan'izany dia ny fampiasana gel désinfectant amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ny fiara ny olona rehetra izay mpandeha zany. Tsy maintsy manao arovava orina avokoa ny rehetra ao anatin'ny fiara-pitaterana. Ny mpamily sy ny receveur dia tsy maintsy mitondra visière. Rarana ny fampiasana ny seza volamena na ny strapotin izay afantarany be sy ny maro azy, ary tsy maintsy atao désinfection ny fiara rehetra isan'andro. Io moa dia efa misy ny fiara-miasa ataon'ny commune ary ny UNICEF dia efa hitondra ny famatsim-bola mikasika an'izany hetsika ho atao zany mandritra ny ray volana sy tapany izay fotoana izay eritreretantsika fa andresena tanteraka ity valanaretina ity. Isokatra ny zotra mampitohy an'Antananarivo sy ny faritra Antsinanana rehetra, zany hoe makany Toamasina amin'ny taxi brosy manomboka amin'ny alarobia ho avy zao. Io zany no zotra taxi brosy misokatra voalohany ankehitriny. Azo idirana ny faritra Analamanga fa tsy azo ivoahana.
mba matotra ve zany fanapahan-kevitra izany? Raha miasa izany ireo taksi brosy ireo dia andeha tsy hitondra olona izy ireo miverina ny Tomasina, ary ahoana ihany koa ny mesure d'accompagnement momba ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Efa niarana hita mantsy ny olana teraka izany teo aloha. Ny fiandohana ihany no mba nahitana fampiasana gel désinfectant tamin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Ity no fanadiadiana izay nataony mpanao gazety. Ny mitra ny taxi be ihany koa ny mpandeha no maha gel désinfectant, misy aza no mianto tena ny mpamily sasany. Vitsy ihany koa ireo fiara fitaterana hita ny asa androany. Miakatra le olona dia sina amin'ny tany. Maninona hoe midroany dia vanao na mivoaka? Asa mandamy be le izy dia raha makamy be ambataro midra ihany voyansera milefa. Nareo zany mividy sa le nomena? Vidina. Vidina topantorony to. Aiza ilay mesure d'accompagnement? Marary ny toe-karena. Fanakatonana orinasa no atao. Sahirana ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Fampidirana trosa no vahaolana omeny ny mpitondra. Fa ahoana mariny? Mba fantatry ny mpitondra ve hoe tsy mahomby mihitsy ny fitantanana ity firenena ity? Vahoaka sahirana. Korontana maro no ateraky ny fanampiana eny anivon'ny fokontany. Ny fanjakana mbola mahita vola anaovana karine pokotany vaovao indray, izay tsy adino moa ny lokon'ny mpitondra. Maro ihany mantsy ireo fitarainana tetsteroa momba tsy fahampiany fanampiana omeny ny fanjakana ireny. Saingy toatrehan'ny mpitondra mihitsy izay, dia avyeo ny lehibe ny fokontany no rahonana ho esorina amin'ny toerany rehefa teraka ny korontana. Dia hoy ity mpahay toe-karena ity hoe fanjakana malagasy ane hatreto aloha mbola tsy nanampy ny orinasa malagasy, fa au contraire ary nampitrosaina ny mpiasa malagasy. Za milaza aminareo fa reo mpiasa BDB ampitrosainareo BDB an'ireo tsy afaka amerina ny trosany rapitso, satria ny olana ane anatin'ity krizy famena ara-pahasalamana ity mbola tsy vita e. Mbola voaty amin'ny début ny atsika amin'ny impact social. Ny impact sanitaire ary mbola tsy tena milamina, fa ny impact social sy ny impact économique zany mbola ery amilona fa tsy ariarina. Aloha zava zay pouvoir d'achat atsika malagasy ane zao am'izao fotoana zao miene tsy manana tsony zany tahirim-bola ane zao ny fianakaviana. Zay zao ny zava-misy fianakaviana rehetra nakabezana fianakaviana zao tsisy tsony tahirim-bola am'izao crise zao. Na ny olona veritsika ary hoe manam-bola sahirana. Zay ne natonga le olana rehefa aveo rehefa nijara le fanampiana amin'ny fanjakana hoe tsy azo le mpanasa lamba zany hoe ahoana moa le olona madio lamba ry zay mandray taxi isaky mandeha hitanay mandeha miasa to lasa ny lahatra koa nangataka le ino moa vatsy tsinjo moa. Iny olona iny ane maly mety hitanao nandeha niasa izy nandeha taxi, fa zao izy efa lany tanteraka tao anatin'le 5 volana fioboana ny tahirim-bola tany aminy. Zay ne le izy. Mazava ny voalaza teo. Ny paikady mihitsy no tsy ananany mpitondra, fa miaina ao anatin'ny tsapatsapa avokoa ny fanapahan-kevitra izay raisiny. Ankoatr'izay, dia fankahalana mpanao politika iray no animbana sy amtena ny tombontsoam-bahoaka sy ny tombontsoa ambony ny firenena. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?